Faltafaraka aminao indray tongolasy tongovavy ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Manatitra ny araba no manasanao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovaon'ny politika isorohana ny krizy aorian'ny fifidianana dia nanatanteraka atrikasa ho fankakevitra nanaovana jeritotika sy hanatsarana ny sehatry ny fifidianana atao eto Madagasikara. Ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara sy ny SADC androany tetsy Antaninarenina. Nandritra izany fionana izany ihany koa no nanarorita ny RMDM nanamafy ny antso amin'ny fifampidiniana eo amin'ireo samy herivelona rehetra eto amin'ny firenena. Sary sy rindran-tsary ny Mathieu Prince. Mivoaka amin'ny fanginany avokoa izay manana anjaran-draikitra amin'ny raharam-pirenena manoloana ireo tsy fahatomombanana marobe tsy takona fenina amin'ny fanomanana ny fifidianana manomboka amin'ny fanisana ny mpifidy. Samby tsy te hanan-dratsy ary sary-piaro na ireo olom-pirenena na ireo firaisamonim-pirenena na koa ireo antoko politika. Iny fa hatramin'ireo mpiara-miombona antoka vahiny avy any ivelany toy ny vondrona Eoropeanina sy ny SADC. Samy resy lahatra fa be loatra ireo lesoka atamin'ireo fifidianana lasa ka niteraka tsy fifampitokisana amin'ny sehatra rehetra. Ny vondrona Eoropeana izay isan'ireo nanaramaso ny fifidianana teto amintsika ohatra dia nahita ny tsy fahatomombanana tamin'ny fifidianana ka nampiseho izany ampahabe maso. Nampafantatra izany ihany koa ny SADC androany nandritra ny fivoriana fankakevitra nataony sy ireo antoko politika mivondrona ao anatin'ny fanoherana eto Madagasikara na ny RMDM. Ireny tsy fahitana tsy fahatomombanana rehetrarehetra re dia hitan'izao tontolo izao kay fa tsy hoe tsika eto ihany no mahita azy. Koa noho izany dia miteny izahay ampahabe maso ho rentany ho rendanitra fa ny fifidianana izay nataontsika tamin'ny 2018-2019 dia tsy tomombana ary mila arenina izany ka iantsonay ny concertation nationale. Ny lalàna mifehy ny fifidianana, ny lista électorale, ny vola ampiasaina amin'ny propagandy, ny ireo engagement le parti politika tsirairay avy, ny engagement fanjakana manoloana le fifidianana, ny CENI, ny ACC, ireo rehetrarehetra reo zany nanomezana zareo ny recommandation zareo, ny ilana zareo ny hevitra hoe manahoana ny hevitrinareo manoloana anreto fa ireto ny zavatra hitanay misy eto Madagasikara. No antotranterina izy ireo fa ny fitoanandoham-pirenena ihany no vahaolana amin'izao zava-misy izao. Anatsarana ny fomba anatontsana ny fifidianana sy ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy. Efa ampamolavolana ny fanatanterahany dinikio ny RMDM raha ny fanazavana. Mbola ho amafisinay ary teneninay amin'ny fomba mahitsy fa firenena iarahamanana Madagasikara samy mitady vahaolantsika no laveny ivelany agny ary tonga eto Madagasikara etoa hijery hoe inona ny tena vahaolany Madagasikara vao mainka tsika eto an-toerana fa raha misy olona mieritreritra fa hiroso amin'ny fifidianana amin'izao endrina izao dia miteny zahay fa hoe tsy mahasoa antsika ny tsy fijerivantsika miaraka ny fomba fanatanterahana fifidianana izay atao eto Madagasikara. Naharitra ora maromaro ny fionana, fifanankalozan-kevitra ary fankakevitra teo amin'ny rotonta. Everina fa hitondra fanatsarana sy fiovoana maro izany hiatrehana ny tontolon'ny fifidianana, isorohana ny krizy ary ho antoka ny fahamarinan-toerana ara-politika ny Madagasikara. Mbola anatin'ny fanisana ny mpifidy tanteraka isika amin'izao fotoana izao. Ho an'ny fokontany iray tsy manaritsy ho isotry dia 3,900 ireo mpifidy efa voasoratra anarana na ho ela na ho aingana dia tsy maintsy isy fifidianana eto Madagasikara ka didy amin'ny maha olom-pirenena ny fisoratana anarana anatin'ny lisitry ny mpifidy. Nanao ny fanadihadiana Asin'Andriamalala eo amin'ny sariny Tahiriniana. Iray volana mialoha ny hafaran'ny fanavoazana manontolo ny resy-pifidianana dia mbola tsy nisy nahavita ny fanisana aloha hatreto. Misy aza ireo fokontany sasany no vao manomboka ny fanisana. Misy kosa nefa ireo fa misasaka ny fanisana izay nataony. Atoy ity tetsy amin'ny fokontany manaritsy ho isotry ity izao dia efa telo amin'ny 50 isanjato ireo mpifidy no voasoratra anarana. 53% eo zany no vita nenay izao. Ny recensement tamin'ny voaloha izy zany tena nahenjika maromaro fa zao zany misy le tsy dia tratratrano le olona dia indraindray omena fotoana le makety amin'ny fokontany dia amin'iny no somary miekena kely le izy. Zosy adidy eto amin'ny firenena amin'ny maha-olom-pirenena feno ny fisoratana anarana ary mariky ny fitiavan-tandrazana izany. Noho izany indrindra no nanaovan'ny filomarika Ravala manana Antsoavo ho an'ny olom-pirenena tsy vaky volo. Eno tsara na rovina
tsy maintsy misy fifidianana eo noho izany a tsy maintsy miezaka ianareo manara-maso a ny liste ny anaranareo hoe hoany anatin'ilay liste mpifidy tsy maintsy aminareo ataotsika izay azo atao rehetrarehetra mba azahoana amin'ny fahefana ahafahantsika mamonjy sy manatanteraka ireo mpakady rehetra zay ataotsika raha tsy azo fahefana tsy mety noho izany a miverina ty aminareo a isam-pokotany mailo ianareo alinareo ataotsika le fanarahana ny liste ny mpifidy ihany satria manao zay tsy sy ny mpifidy izy reo a de manjaka ho azy eo atao mihitsy azy atonga anareo a misoratra anarana tsy vitany fimenomenomana tahaka ny mahazatra intsony ny fanavotam-pirenena fa mila asa sy fandraisana andraikitra ka anisan'izany ny fidirana ao anatin'ny lisitry mifidy mba tsy hanenenana intsony ka ahafahana tsy mamerina intsony ireo izay fanamotika ity firenena ity. Ny fanorenana ifotony ho an'ny Madagasikara no tena imasoa ny komity etsika ifotony ombonana ho an'ny fanarenana ifotony any Madagasikara. Toy ny fanambarana nataony Aliandria Miseza dia nampahafantarina androany tetsy an-tanana reniny ny rindran-dalana arahin'izy ireo raha tsy ahivina dia efa nanao fanambarana izy ireo ny farany volana Oktobra lasa teo ny amin'ny Irsona amin'ny dinika nasionaly izay tsy andrasana na iza na iza. Tsy mifanipaka fa mifameno amin'ny fifanarana natao Sonia tetsy amin'ny Carlton Anosy tamin'ny fioanam-ben'ny mpanohitra ity ataony ifima ity raha ny fanazavana ataon'izy ireo androany. Lafim-baovao hafa kosa indray nametraka fitoriana teny amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana manoloana ny fanamparam-pahefana sy tindry ataony ministry ny fitsarana ny sindika ireo prakitra raha ny fanazavana dia inina potehina sy vonoana ny sindika amin'izao fotoana izao raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany manoloana ny fanapahan-kevitry ny ministry ny fitsarana anapaka ny karama volana Novambra sy prime fanomeny mpiasa isaky ny volana Desambra tsy mbola misy mangirana ihany koa nefa hatramin'izao ny mahakasika ireo fitakina nataony sindika fanampanazavana. Nampiaka-peo indray ny sindika ny prakitra raha eto Madagasikara androany manoloana ny fanapahan-kevitry ny ministra anapaka ny karama tamin'ny ity volana Novambra ity sy ny prime fanomeny mpiasa isaky ny volana Desambra izay efa tongotra. Fanapahan-kevitra tsy nandalo dingana raha nambaran'izy ireo. Famonona ny kolaka ny mpiasa izany indrindra amin'izao fahasahiranana lalovany rehetra izao. Fantatra fa vokatry ny fitakina nataony mpiasa ny fitsarana no antony. 9 ireo vokasika tamin'ny tirara ity ary verina ny mbola itombony izany. Ny olana zany dia izay mihitsy hoe noho izay nanao ny fitokoana satria pour motif de grève ny soratra tao zany hoe fa tsy izotsony zany ny mitokona tsy izotsony manao fitakina ny raison d'être na syndicat mihitsy zany efa tsy asiana hasiny ny ministère ny fitsarana no tokony ho censé voalohany ampanara-dalàna sy anaja andreo convention rehetra mikasika ny syndical voalaza ny lalam-panorenana sy ny sisa ihany koa fa izy mihitsy maitsakitsaka zany zo syndical zany amin'izao fotoana izao a manapatra fahefana satria hoe anana fahefana manapaka karama dia izay nefa raha ny tena marina tsy manana an'izany fahefana zany izy manapaka karama fa anjaran'ny fonction publique après avian'ny conseil de discipline vao tokony izy fanapahana karama. Tsy ny karama ihany fa nampirima izay andrandraina ny volana Desambra ihany koa dia namafisy ny fahefanotapahany satria hoe fahefany. Izany hoe tena vonoana tanteraka mihitsy ny mpiasa ny fitsarana noho ny fitakiana ara-drariny izay nataony. Tsy nipetra-potsiny manoloan'izany ny sindika fa nametraka fitoriana teny amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana manoloana izao fanaparam-pahefana sy tsindry ataony ministra izao. Miantsony amin'ny tokony andinihana lalina ity raha ity ireo prakitra raha mba hipoira ny marina. Nanao recours amin'ny conseil d'état aloha zahay dia miandry eo valiny izany dia hita eo satria aina caractère alimentaire zany karama zany ngamba kosa mino fa tsy hisy sa hitsipaka andany zany hoe annulation na suspension zany décision tsy ara-drariny tsy ara-dalàna tsy mandalo codisy tsy mandalo CSFOP tsy mandalo vian'ny conseil de discipline sy ny sisa zany fa dia natao hoe didijadona fotsiny ngamba kosa aloha dia inonay fa mba hitsara marina ny tsara sy hitsara an'io any amin'ny conseil d'état na ny fitsarana miady amin'ny fanjakana. Ankilan'izay hatramin'izao tsy mbola misy mangirana ny fitakina nataony sindika ny prakitra raha ny fitsarana eto Madagasikara izay efa nirosona tamin'ny fitokonana mandritra ny fotoana maromaro mihitsy manerana nosy. No ny fangatahany ministry ny fitsarana nilaza hoe atsaro ny fitokonana fa hodinina ny fangatahana no naneken'izy ireo iverina iasa nanomboka ny 2 Novambra lasa teo. Tsy famahana olana nefa no misy
fa vao maika aza famonoana ny mpiasa raha izao fanapa-kevitra izao ka iantsona izy ireo ny fitondram-panjakana mahefa andray ny andraikiny. Ny zavatra tena mahagaganay any dia izao ny staff ety ambadika manatateraka an'le baiko hoe hodiniana tokoa ny fitakiana izay nataonay dia miara-mivory foana manao ny processus rehetra anatanterahana ny fitakiana fandriamato ministra ary amin'ny côtéany manao ny ataony ihany koa ary tena mba tsy zakanay zany hoe mpivady ve dia sanao miara-tapahana karama zany mba olona manahoana moa zany ny tempon'izany olona zany. Nilazany tsy hiemitra amin'ny fitakiana tao ny syndika ny prakitra raha na eo aza ny antso-jay sy raha matahora samihafa atao azy ireo. Na itsy kosa ny fandarana miara-manonja androany ilaza fa mila mametra-pialana ny fitondrana ankehitriny tsy manana fahavonona sy ny traikefa hitantanana ny firenena izy ireo fa vao maika aza mandetika andavaka ny firenena raha ny fanazavana avitra solondrabe sy toky ramarolahy. Tsy nisorona ny solomavim-bahoaka lany tao amin'ny boriboritany fahatelo nilaza fa mila mametra-pialana izao fitondran'izao sy ny ekipany satria tsy mahafeny fitantanana intsony olana sedrainy maro amin'izao ny famatsiana herinaratra ka nitondran'ny heviny. Raha ny zava-misy ainana ankehitriny eto amin'ny firenena dia ohatrany mampite-hiteny ihany hoe misy mpitondra fanjakana avy eto amin'ity tany sy ny firenena ity. Satria na ny antony raha ny zavatra izay efa hitantsika izay tena ngeza be mameno ny antsoantso ny vahoaka malagasy izay hodininy mpitondra fanina dia ity resaka jirama ity. Tsisy izay tsy mitaraina ary tena hoe tsy haiko tena tonga amin'ilay hoe tapidalakale tsika menakavy angambany. Tsika menakavy io satria tafiditsika vahoaka sady ny vahoaka tsy afaka hiteninina tsony mpitondra fanjakana tsy mahita lalaka ivoahana. Alao misitaka satria tsy hay ilay fitantanana mahatonga an'izany satria raha tena namena lanja sy namena prioritaire zany io resaka jirama io tsy ohatr'izao ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena. Nanamafy ny filazana nataon'ny sendika ny mpiasan'ny jirama mitaky ny fialan'ny ministra ny angovy ihany koa ny solombavim-bahoaka lany tao amin'ny boriboritany fahadimy. Tsy izy irery ihany fa ny mpikambana rehetra ao anatin'izao fitondrana izao mihitsy no tsy mahavita ny asana mpandreketina azy ireo ho hiatran'ny fanambarana. Io ny taratry ny tsy fahombiazan'ny fitantanan'ilay mpitondra. Misy teny frantsay ary nresantsika tamin'ny herinandro nanao hoe il faut savoir gérer de gérer c'est prévoir. Tsy nisy mihitsy zany fa dia noeraoera araky ny efa niresahana ny fanatsotsorana zany hoe mitondra firenena mitantana firenena toa ny Madagasikara zany dia tsy niomanana andreo olon'ireo fa izao ny pirofo mitohaka amin'ny tenda fa tsy mendrika ny hitondra tsony ny mpitondra trany amin'ny faratapony sy nisy nambaratongany fa sady tsy mahava olana no mbola manao tsinitsinina ny vahoaka malagasy tamin'ny fotoana nitondran'ny président Ravalomanana nisy marina ny olana fa olana kely varavety kely satria misy natao hoe direction de planification ao amin'ny jirama io zany efa manisa dia manoloana an'izay dia miomana zany zay ny nataon'ny fitantanan'ny président Ravalomanana atria zay le hoe gérer c'est prévoir tamin'izany fotoana zany mbola vao mieritreritra ny fitombom-ponina ny olona mpitondra ny tena mpitondra dia efa netrehitra hoe ametrahako an'izao groupe zao ato ataoko an'izao zao ny atsy fa ny eo indray nopotehany ny eo irasantsy kombakomba misy kompakisasahana amin'ny vahiny eo misy tombontsoa mena manokana ny vahiny fa ijirama io dia fiaraha misosy amin'ny mpanambola vahiny na amin'ny alalan'ny resaka solika io ny amin'ny alalan'ny resaka fividianana na fanofanany reny groupe électrogène ireny sy ny sisa sy ny kojakoja manodidina an'izany hoe famokarana herinaratra tsy azo ekena itsony notoy izao ka dia marina mihomikevitra amin'ny syndika ampiasan'ny jirama ny tenanay ny tenako ny amin'ny hoe ny mety mametra-pialana ianao esory any daholo ireo fa tena tsy misy ilana azy ilay mpitondra misy amin'izao fotoan'izao indrindraindrindra ao anatin'izany io ministra nitakiny ny mpiasan'ny jirama io ny fialany ary tsy io reriky fa ny ministra rehetra mihitsy dia tena mamoatsampona avokoa. Mifandraiky amin'izay sy avaovao izay sy tsy misy tsy mikakaiky amin'ny fahatapahan-jiro lavareny ny mponina Antananarivo sy ny manodidina matetika no misy fahasimbana ireo milina mpamokatra herinaratra ary manakorontana ny fitsinjarana ny jiro izany indrindra atao anatin'ny tamazotra iraisana Antananarivo. Ny vola tokana ho an'ny tsy orinasa mpanjakana itsy anefa tombotombo ihany isan-taona satria raha vinavinaina dia anokanana 7.3 miliara ariary ho an'ny jirama sy ireo mpanjara solika ny fanjakana ho an'ny taona ho avy io raha ny PLF 3 ravirazafy mahina sy andry rakoto malala.
Nivoaka tamin'ny fahangina solombavam-bahoaka TGV Andry Ratsiva iny manoloana ny fahatapahany-jiro tsy misy vahaolana atao amin'ny pejy facebookany. Tsy tokony hisy olana ny famatsiana herinaratra hoy izy satria ampy rano andekaleka. Ankoatra ny filazany fa misy misopandra orinasa JIRAMA miantsona ny esorana ny tale jeneraly sy ireo mpiara-miasa aminy solombavam-bahoaka TGV. Marina fa voan'ny Covid-19 ary mitsabo tena ny hatrany ny tale jeneraly ny JIRAMA mpisolo toerana raha ny vivao farany voaray. Etsy ankilany mitohy hatrany ny fanampiana raboly ity orinasa mpanjakana ity izay tsy mety tafarina ary tsy mety maleo tena. Araka ny tombatombana 7.9 miliara ariary eo ny teti-bola atokany fanjakana malagasy ho fanarenana indray ny orinasa JIRAMA sy fandoavana antrosan'ireo tombontsoloka lehibe ho an'ny taona ho avy raha nambara ny ministry ny teti-bola raha nanolotra ny volavolan-dalàna momba ny teti-bola PLF 7.4 teny amin'ny anteny mera-pirenena omaly ho fanarenana ny orinasa ary amerenana ny trosan'ireo mpanjinjara solika no antony fanampiana. Fantiantoka ary tsy misy vokatra tsara ho an'ny mpanjifa ny zava-misy ho an'ity orinasa mpanjakana ity na dia nomena 500 miliara ariary aza tamin'ny taona 2022 ary 7.9 miliara ariary ny taona 2022. Isan'ny olana tsy mety voavantsy fa ny fanjakana ny jiro sy rano amin'ireo birao mpanjakana tafiakatra hatramin'ny 5.9 miliara ariary. Raha mivitsoloka indray ahina tsy hijanatra eo ny fiakarany noho ny fepetra raisin'ny fanjakana ka hiantraika any amin'ny madinika hatrany. Fa tsy mbola miatra ny anivon'ny sehatra tsy miankina ny filazana fampiakarana ny karama farany ambany ody mialina sy roetsy ariary. Fitarenana maro makasika izany ho voaray ny randrana sindikaly. Misy amin'ireo mpampiasa no samy mandrefy fanjakana ka tsy mampiatra izany hoy ny randrana sindikaly androany. Nanao ny fanadihadiana Asin'Andriamalala eo amin'ny sariny tahiriny aina. Tsy toteny eo anatrehan'ireo mpampiasa eny anivon'ny sehatra tsy miankina ny fanjakana ka maro ireo orinasa no manao izay saim-patany momba ny fampiakarana ny karama farany ambany 10 mialina sy 2 hetsy ariary. Raha nambaran'ny randrana sindikaly androany dia tsy misy manaraka ireo lalàna navoaka ny mpitondra mamaritra io karama farany ambany io. Dia tsy zay ny any anaty fiche de paie. Ny any anaty fiche de paie dia hoe 7 sy 2 alina sy 2 hetsy ny karama farany ambany. Fa ny 3 sy 3 alina fanampiana mandainga raha misy ilaza hoe ady ny aty amin'ny sehatra tsy miankina ny lalàna avoaka ny ministère na 3, lalàna avoaka ny gouvernement, ny zavatra teneniny voalohany zany hoe tsy manakasina aty amin'ny sehatra tsy miankina ny zany ny fanjakana eto Madagasikara izao fanteny zao e. Fa mbola ray zay fa ny faharoa dia zao misy fanjakana misy orinasa aby zao fotoana zao tonga dia miteny mihitsy zay tsy ampiatra an'io. Fa le lalàna raha tsy mandeha amin'izay izy mampiady nampedina zany ny mpiasa sy ny sendika ary ny mpampiasa. Dia matahotra ny mpampiasa amin'le hoe raha ohatra ka amin'ity taona ity ihany misy an'izany hoe exceptionnel 10 alina sy 2 hetsy. Dia raha ohatra ka tonga zany ny janvier 2023 dia ho ahenanao 7 sy 2 alina sy 2 hetsy ny karamanao. Dia ny article 12 zany ny andininy fa 12 amin'ny fehezan-dalàna ny asa no hitsakitsahanao dia torin'ny syndicat sy ny mpiasa ianao dia matahotra n'iny ny mpampiasa. Dia zay no mahatonga azy nanao hoe ny anay ihany karama farany ambany 7 sy 2 alina sy 2 hetsy. Dia zay mihitsy ny ao anaty bulletin de paie. Dia ery ambany ery subvention fanampiana ilay 3 sy 3 alina. Zay zany ny ilazana hoe tsy nanaraka ny lalàna navoaka ny fanjakana ny aty amin'ny sehatra tsy miankina. Mampime zany ny lalàna mivoaka. Tokony hitovy hoy ny randrana sindikaly ny fampiarana ny lalàna sy ny fitondrana ny samy mpiasa na sehatra tsy miankina izany na mpiasam-panjakana. Remantsy ankehitriny fa mety hisy fampiakarana ny karama ho an'ny mpiasam-panjakana amin'ny taona 2023 sy 2024. Soraboly iny fa manahoana ny fampiarana an'iny. Tsika ny isa-taona manana budget an'iny le hoe teti-bola mpanjakana matsiro mipetrapetraka mihitsy le. Fa jerenao ny fampiarana an'iny ery tsy mandeha amin'izay loany. Sorabola fotsiny misoratra. Fa zay zany miteny hoe rehefa io ny soratana dia vao manomboka ny taona dia ampiaro le izy. Fa tsy hoe any amin'ny atao le zéro budget iny eto Madagasikara dia any amin'ny faran'ny taona atao zay tsy halany an'ilay izy dia tsy hitantsony ny makaiza le vola rehefa tsy lany. Ty ny activité ny tenenina hoe atao tsy vita iny nakaiza ny vola momba an'iny zany. Any amin'ny faran'ny taona zay le mampime ao anatin'ilay izy dia ho anay zany zay kosa mitaky an'izay hoe aleo ampikarina ny karama mpiasam-panjakana tsy olana zany. Fa
ny tokony hojerena ao anatin'izay rehetrretra dia ny ety amin'ny sehatra tsy miakina zay foana zany mila jerevana hoe tokony manohana ny ety amin'ny sehatra tsy miakina fanjakana fa ny manahirana lasa efa tsy tohiteny ety amin'ny sehatra tsy miakina ny fanjakana ny hitratsika amin'ireo lalàna mivoaka amin'izao reo manaonao foana ny ministeran'ny asa dia eo tsika ny tena olana ao anatin'izay mampiseho ny fahalemen'ny fanjakana tranga tahaka izao fanjakana izay fahita trany fa fanjakana tsy mitondra vahaolana matipaika ary matotra amin'ny fitantanandrara amin'ny ankapobeny ka izao tsy tohiteny sy refesiny sehatra tsy miakina izao. Ny orinasa madinika sy salantsalany dia anisany miantoka anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana raha teo karena sahirana mafy nefa izy ireo taorian'ny Covid-19 ka voatery miatsampy any amin'ny sehatra tsy miankina. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Taiziniana. Tsy mbola tafiarina mandrakoty ny androany ireo orinasa madinika sy salatsalany taorian'ny ny fandalovan'ny Covid-19 teto Madagasikara. Ratsahivina dia potika tanteraka ny firenena tamin'ireny fihiboana ireny ary mbola nanampitrotraka izany ihany koa ny tsy fahaizan'ny mpitondra satria noho ny fomba fitantanana tsy naomby izay nataon'izy ireo no tena nanamafy izay tsy izy ny krizin'ny Covid-19 iny. Ankehitriny dia vondrona ireo orinasa madinika sy salatsalany. Ny orinasa madinika zao indrindritsika zao mbola tsara ho fantatra fa mbola post Covid maro ny orinasa madinika salatsalany katona tao aorianan'ny Covid raha nandinikitsika ny orinasa vaventy dia nahazo fanohanana soamatsaha na tamin'ny fanjakana na tamin'ireo zareo samy maventy. Ny orinasa madinika nefa ny sahady tsy mba nisy nanontany akory ary tsy nisy ihany koa mba nijery hoe aiza daholo ry zareo dia izay no antony nananganana ny GPMES fa ihany koa izahay 900 ny mpikambana ao anatiny dia nanaraka n'ilay programa izay vatsiany bady vola ataontsika hoe SME BLP na ny SME Business Linkage Programme dia izay tao anatin'izay nahatsapan'izay fahasahiranan'izay dia hoe andao arytsika hivondrona satria tapitra amin'ny programa mibady dia anao iny verina amin'ny laoniny indray dia izay ny antony nananganana ny GPMES. Voatery ny antsampy tamin'ny sehatra tsy miankina mitovy amin'ny any ny vondrony orinasa madinika sy salatsalany ka totosa androany ny fiarah-miasa eo amin'ny SMAIC sy ny GPMS ary ny orinasa Solidis. Fa vao anto teny amin'ny polisy ekonomika ny atao andro teo i Rafity Sonketakandrina talepana tanteraka ny Transparency International Initiative Madagascar. Ampamoaka nataony Transparency International no nitorian'ny gel na nivondry ny mpandrara mpanondrana letry azy. Nambarany ity farany fa fiampiangana tsy mitombina, fanambanina, fanakorontanana ny lamina no nataony Transparency International izay miayay ny sina kolokologoavana mandiodina ny fanondranana ny letry avy eto Madagasikara tato anatin'ny taona taoriany fanadiadiana fanatsika fonana nataon'izy ireo. Entina aminao anatin'ny fampahalalam-baovao ny toy ny rara. Fa ny 700 mahery ny tsaomiely dia avy amin'ny tamazotra antserasera Facebook. Mahazovahana ny fanelezana vaovao tsy maro-potitra na tsao eny anivo ny fiarahamonina indrindra ao anatin'ny tamazotra antserasera amin'izao fotoana izao. Tsy ampina tsy misy ny fampitam-baovao avy amin'ny tompon'andraikitra voakasika ka manomevahana ny olona nely izay vaovao reny ny sofony na tazany maso na dia tsy misy profo mazava aza. Malonjany dia mitsangana ny CID na ny aiserasera manongady ao anatin'ny tetikasa routine trust ampitsarana sy ampienana ny fiparitany vaovao mamitaka tsy maro-potitra na diso mikasika ny sehatry ny fahasalamana. Fanadihadiana amin'ny sariny Mathieu Prince. Mitana ny laharana voalohany amin'ny rofantsona hiparitany vaovao isan-karazany tamazotra antserasera. Tsapasita ao anatin'izany fa vaovao tsy maro-potitra na diso na mamitaka ny ankamarony. Tamin'ny fanadihadiana nataon'ny CID na ny Communication Media Development aiserasera manongady ateo nelanelany 12 hatramin'ny 18 novambra teo no nahafantarana fa ny 1,2 isanjato ny tsaomiely dia avy amin'ny Facebook avokoa. Eo amin'ny laharana faharoa ny YouTube izay manana salanisa 4,7 isanjato ary fahatelo ny Vakojery 2,7 isanjato. 7 ireo tsao hita tao anatin'izany ka ny sehatry ny politika izay manana salanisa 7,4 isanjato no betsaka indrindra. Manaraka azy 3,5 isanjato ny toedrara ara-pahasalamana. Ohatra mivaingana tsapahitana ng Covid-19 sy ny vaksiny hoento misoroka azy ary ny fahasalamana izaza.
Tao anatin'ny andro fitsimonja zany dia nahita izahay fa maro ireo tsao mahakasika ny fahasalamana izay niparitaka teo anivon'ny tranokala na ihany koa teo anivon'ny tambazotra serasera Facebook moa zany ny tena marina. Dia tao anatin'ny 4 andro monja no anahy nahavoangona tsao miisa 7,10 izahay. 5 isanjaton'izy ireo dia mahakasika ny fahasalamana ary maro amin'ireo mahakasika ny fahasalamana mahakasika ny zaza. Ny tsao zany amin'ny famaritana ny entina miasa ao anatin'ity tetikasa ity dia ireo vaovao izay tsy fantatra mazava ny fototra, ny source. Miteraka fakivitsaina, fiemorana ho an'ny mpiray-monina, ny fiparitany vaovao tsy marina na ny tsao. Mora kokoa ary vetivety foana dia tonga eny am-potsofin'ny rehetra izany, fa ny vaovao marina araka ny toetrany dia sarotra hita ary afenina mihitsy azy indraindray. Ny sehatry ny fahasalamana, ny fitsarana no tena ahenoana ary mahavofitakany maro hoy ny olon-tsotra. Ka ireo izay marivo salosana no andaran'ny tsao. Ny tsy fampiny fampitaham-baovao marina sy ny tsy fahalalana trotra izao no antony mitarika izany. Sy mahakasika mifanefitra ny coronavirus, zavatra tsao henoko zany dia hoe tsy mety le manao an'le izy fa ohatrany hoe lasa mampiditra virus eo amin'ny tenanao indray ianao. Zay zany le tsao ka amiko zany nefa tsy marina le izy fa fierovana ho anao no mahatonga le fanefitra le anaovana an'le vaccine zany fa tsy hoe mampiditra virus eo ana. Za zao tena anisan'ny tenenin'olona zany misy hoe aza manao an'io fa nefa za tsy nieritreritra an'izany hoe tsy anao an'io fa en'le tenileo fa nanao mba hierovako ny tenako. Zao za tsy manana misy na mbola iseo ara ny coronavirus fa ianao zany mila matoko ny tenanao anao hoe matoty natao dia mahasoana. Ety moa tanàna midadasika be ka rehefa mivorivory ny olona dia miresaka momba ny corona io foana taloloha dia ny olo henoko dia hoe zay manao an'ireny vao may voan'ny corona, zay manao an'ireny vao may voan'ny corona. Dia le izy zany riska nanaovan'ny olona sasany an'le izy fa le olona maheno an'le hoe zay manao an'ireny vao may voan'ny corona dia tsy ny riska ny olona. Tsy ato le fampahafantarana eo aloha zay moa le olona efa zatra le mitokitoky resaka tsy marina raha vaovao tsy marina dia ahely be fa raha vaovao marina dia asitrisitrika be dia tsy haiko toa fa hoany zao hoany io fialamboly. Nisy androany ny atrikasa fifambizarana ny resan'ireo loza manambana mahakasika ny fielezany tsao momba ny toetra rara-pahasalamana eto Madagasikara izay nataon'ny CID ao anatin'ny tetikasa Road to Trust i Madagasikara ifarombona ny fikambanana ny firaisamonim-pirenena. Tanjona ao anatin'izany ny fampiroboroboana ny fahaiza misitraka vaovao tsara kalitao ho an'ny fiarahamonina. Mpanao gazety, fikambanana avy amin'ny firaisamonim-pirenena, manampaizana manokana momba ny fahasalamam-bahoaka sy olom-pirenena no niatrika izany tetsy Antsakaviro. Amoaka akon'ny vaovao momba ny fahasalamana isan-kerinandro araka izany ny CID, anolorana ireo vokatry ny fanaramaso ny tambazotra antserasera, entina ampitsaharana sy ampihenana ny fiparitany vaovao tsy mari-potitra, fa anampibetsaka ny rehetra ho amin'ny fahazoana loharanom-baovao azo itokisana. Eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena resy ny Japon rono iray Alemaina ny ariva teo atao anatin'ny lalao fiadiana ny amboara eran-tany baolina kitra ny Qatar. I Alemaina izay tsy saivina fahinefatra ny bata ny amboara eran-tany tamin'ity taranja ity. Anisan'ny andrasany maro ihany koa izay mety voka-dalao eo amin'ny Espaina sy Kroasia. Tsy nampoiziny ekipany Manchester Talema mihitsy ny teti-panorony Samurai Bleu japonais. Ity lalaon'ny Alemaina sy Japon ity zany zao no surprise. Tsy nampoizina faharoa ny tranga atao anatin'ireo lalao efa vita teo amin'ny mondial 2022 atao any Qatar. Ny voalohany tsy nampoizina dia ny fionan'ny Argentina sy Arabia Saodita omaly ka nantarika tamin'ny Sarainy ohatra azy Argentina dia ny farana tamin'ny Isa Ronoray nandresy ny Sodiana. Mbola tsy fantatra kosa izay vokatra eo amin'ny fionan'ny Espaina sy Kroasia rehefa avy eo sy ny any Belgique sy Canada. Mbola ho tantaraina aminao ihany moa eo amin'ny ao amin'ny onjam-peon'ny MBS radio ireo lalao ireo. Njany eo amin'izay sy vaovaon'ny fanatanjahantena izay ihany fa eo amin'ny taranja basketball niondrika manoloana ny ekipa mozambikiana ny Ferroviário da Beira, ny ekipa ny polisy pirenena malagasy ny COSPN nandritra ny lalao Elite 16 natao taty Capton 420 ny isany sarahany rotony tatany Afrika Atsimo omaly. Ity no faharesena faharoa ny ekipa pirenena malagasy izay mety tsy hatafakatra antsika ao anatin'ny dingana manaraka. Farany ao amin'ny vondrona F no misy ny COSPN amin'izao
izao ary ireo ekipa roa mitarika isaky ny vondrona ihany ho tafakatra amin'ny dingana manasa-dalana raha mpitso no iona farany amin'ny zombi ny cosbn farany eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena tsy afaka mikarakara fitsapakevy-bahoaka mahakasika ny fahaleovantena ny Tsiatsina azo fankatoavana tamin'ny Londres Ekosy raha nitapaky ny fitsarana avo Britanika androany mety isy fiantraikany amin'ny firaisany Royaume-Uni ny fisian'izany raha ny fanazavana trandry ravirazafomaina sy antry rakoto malala nanakely azana tanteraka fitsapakevim-bahoaka hiala amin'ny Royaume-Uni Ekosy raha tsy mahazo fankatoavana avy amin'ireo parlemanta Britanika ny Westminster izay nitapak'ireo mpitsara marobe nanatanteraka fifidianana atao amin'ny fitsarana avo Britanika rehefa nivory andro maromaro izay ataotry ny voka-dratsy aoriana tsy hanomezana fahafana ny gouvernemanta ekosy hanao ny fitsapakevim-bahoaka itaky ny fahaleovantenany 5 pejy ny fangatana nalefa amin'ny praiminisitra ekosy teo anivon'ny parlemanta Britanika ny volana oktobra 2024 no tokony hanatanterahana io fitsapakevim-bahoaka io kanefa moa dia nolavon'ny fitsarana avy izany malohany izany didim-pitsarana izany dia nisy ireo ny tokony tany Ekosy na ny hoe tsy fankasitrano io fanapa-kevitra ny fitsarana io. Dia ny vaovao itoko lasy tongo avy no mamarana tanteraka ny fiarana tamin'ny tsianio ity angatrahana feno ifanarahana izany hatramin'ny farandry fandarana ahoana marina Global News ary ny Sahila Zao no rainao aorian'izao fampalalam-baovao izao hoarainao eto amin'ny fahitalavitry ny MBS anio alina kosa ny oronan-tsary indray miseho mitondra ny alohan-teny SOS Fantôme l'héritage ny tenako mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny araka indray tongo lasy tongo vavy